Sady ho antsika rehetra ary manana fiadanany tompo ho antsika izay manaraka an'izao direkta zao le fiam-piandohana dia fehitina hoe tsara foana Jesosy. Amen. Tsara foana Jesosy, tsara ny amin'ny fitondran Jesosy farany volana osantsika hiditra septambra mety hoe farany volana mety hoe samy efa mety mandray karama daholo ohatra fa efa hiatrika sady kotsika ny amin'ny fidiran'ny mpianatra. Dia amin'izao teny izao tena te hampahery antsika rehetra dia ndao samy mba hanaraka tsara daholo ndao raha maky tenin'Andriamanitra androany dia tena hiara-maky tsika androany. Amen. Fiainantsika olombelona dia tsy mandeha eo azy. Amen. Teneny eo akaikinao hoe tsy mandeha eo azy ny fiainanao. Fiainantsika olombelona dia misy piratsika, misy mitantana ny fiainantsika fa tsy tonga ho azy teatsika fa misy ilay namorona antsika. Amen. Raha ohatr'izao tsika dia nohony amin'ny fahasoavan'i Jesosy ny famindrampona mbola matoy izao antsika. Matetika tsika dia ohatrany mahatsiaro hoe tsisy mpiazana. Ny tena marina le mpiay fa eo. Fa tsika mihitsy tsy miaksepte le mpiay mba hiahany fiainantsika, mba hitantana ny fiainantsika. Dia izay mahatonga antsika indraindray dia reraka, indraindray dia tsisy finoana, indraindray dia miaina ny fiainana rehetra. Fantadivio misy mpiainy fiainantsika. Amen. Ndao maky teny soratra masina aritsika. Ity teny izay hovakentsika ity dia teny mety efa hentsika foana fa metiko aminao indray androany. Satria te hampahery anao androany ary te mba fampihorenana tsara ny fanarahandiantsika amin'i Jesosy izao teny izao. Matio, sokafy ny baibolinao. Matio toko fahaenina. Matio toko fahaenina ny andiny dimy amby roapolo no vakentsika. Matio toko fahaenina ny andiny dimy amby roapolo. Ity teny izay vakentsika ity dia toriteny nataon'i Jesosy tamin'ny vahoaka, fampianaran'i Jesosy tamin'ny vahoaka. Ny amin'ny fiainana zany. Ny amin'ny fiainana andavanandro. Dia tonga antsika, ho antsika eto amin'ny fiangonana fanatsy fiainana indray androany, izany teny Jesosy zany. Ndao vakentsika ny andiny dimy amby roapolo. Ndao mba samy mba hiara-maky daholo tsika mba azahoantsika tsara n'ilay teny izay nampianarin'i Jesosy. Matio toko fahaenina ny vakentsika ny andiny dimy amby roapolo. Ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manany amin'ny ainareo dia izay hoaninareo na izay hosotsonareo. Ny amin'ny tenanareo dia izay hotafianareo. Moa ny aina tsy mihoatra noho ny anina va? Ary ny tena noho ny fitafiana tsy mijobo ny voromanidina, fa tsy mba mamafina ny jinja na mitona manatsofotra ireny ary ny rainareo izay nan-danitra manerina azy. Moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo? Ary iza ao aminareo na dia manazy no mahay manampy ny andro iainana na dia kely monja azy. Ary nahoana no manany amin'ny fitafiana ianareo dia io tsara ny faniriny voninkazo anatsara, tsy mba miasa na mamoly ireny. Nefa lazaiko aminareo fa na dia Solomona natao amin'ny voninahiny rehetra azy tsy mba mitafy tahaka ny anankiray tamin'ireny. Ary raha miatra anatsara izay any anio ka tsy mpiao-patana raha-pitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany, tsy mainka va ianareo kely finoana. Dia aza manahy ianareo ka manao hoe inona no haninay, inona no sotroinay, na inona no tafianay. Fa izany rehetra izany dia katsain'i Jekolisa fantatra. Fa fantatry ny rainareo izay nan-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Fa katsao aloha fanjakany sy ny fahamarinana dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Ary amin'izany dia aza manahy amin'ny ampitso ianareo, fa ny ampitso anany azy ampy ho an'ny andro no ratsy isy eo ao aminy. Halleluia.
Ty teny ity dia teny fampaherezana antsika kristiana. Araka ilay voalazako tanaty Andohana dia hoe ny fiainantsika zanak'olombelona dia tsy mandeha ho azy. Fa misy pia ny fiainantsika zanak'olombelona. Andriamanitra namorona an'izao rehetra izao. Dia izy izany no miainantsika. Fa izao, tsika indraindray dia fiahina. Tsika dia fiahina. Araka ny tenin'Andriamanitra voalaza tao amin'ny 5:20 teo dia inona ilay fiahintsika zanak'olombelona? Indrindra isika kristianina tena indraindray tsy manana finoana. Indraindray ny miahiahy foana ny fiainana. Dia teny Jesosy teto ny teny inona ilay ahintsika? Dia ozy izy hoe miainareo ozy izy. Ny amin'ainareo dia inona? Nohaninareo sy nosotroanareo. Dia teny koa izy ny amin'ny tenana antsika. Ny tenanareo ozy izy. Dia ny amin'inona? Ny amin'ny fitafiantsika. Izany ny ahintsika kristianina. Miahiahy loatra tsika. Tsy manana finoana tsika. Nefa tadidio matoa tsika. Ohatr'izao, matoa tsika ny finoan'Andriamanitra. Dia izy mitantana sy mivimbana ny fiainantsika. Amen. Miahiahy loatra tsika zanak'olombelona dia inona mety mahatonga antsika miaina ny fiainana? Miainareo ozy izy ny ten'Andriamanitra teny dia hoe moa ny ainareo tsy mihoatra ny amina va? Mianatra ty aintsika. Andriamanitra angena miantsika ty aina ty namorona antsika. Maika avany ny zavatra hoanina sy misotroana ve? Tsy efa eo koa. Miahy loatra ny amin'ny tenantsika inona no tafiana? Maka ohatra amin'ity ten'Andriamanitra tahaka ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Itsika ray aman-dreny dia miahy ny zanaka. Ary ny zanaka raha mbola ao amintsika ray aman-dreny dia tsy manana eritreritra tsy manana ihany mihitsy izy hoe tsisy hoanina tsisy hotafiana. Marina ve izany sa diso? Ny zaza tsy malala zay hoe inona no hoaniko efa avy eo, inona no tafiako efa avy eo. Fa efa ilay ray aman-dreny, ilay rainy efa mikarakara anazy, efa manomana zavatra ho azy. Dia ohatr'izany koa tsika eo amin'Andriamanitra. Matoa tsika ny foroniny dia efa vonona daholo ny zavatra rehetra. Tsy avelany angahy tsika, tsy avelany ho reraka tsika. Fa ndao tsika andiny tena hoe inona mampatonga antsika miany amin'izao rehetra izao, miany amin'ny fiainana, miany amin'ny pitso. Inona mahatonga antsika manao an'izany? So dia ratsy fifandraisana amin'Andriamanitra tsika. Dia miahy. Izay mety mahatonga ny fanahintsika. Tsy dia milo loatra tsika. Fa manino tsika ny tsy mino. So dia tsy ampy ny fifandraisantsika amin'ny Jesosy. So dia mahatonga antsika amin'iny dia ny amin'izay mety hainterehan'ny nofontsika fotsiny. Fa tsy mikatsaka ny hainterehan'Andriamanitra. Ndao tsika tena hianatra an'izany. Matoa tsika, izao zany raha miditra izao ny fidiran'ny mpianatra. Mila vola, mila fitaovana ny mpianatra. Mety tsy ampy ny ampialan-tanantsika. Anaovana ny fandoavana ny saram-pianarana ny fitaovan'ny mpianatra. Andao tsika tena mangataka an'i Jesosy, ndao hanana finoana. Ndao hanana finoana hoe ilay ray aman-danitra ngefa efa tsy mitantana ny fiainantsika. Amen. Ndao ho tadiavina, ndao ho katsahana izany. Ndao ho katsahana. Moa ny aina tsy mihoatra ny anina va? Ary ny tena no fitafiana. Tsy mijovo ozy izy ny voro manidina, fa tsy mba mamafina mijinja. Na mitoana ho anana amin'ny fiainana. Fa tena ohatrany hoe velombelona izy ireo. Maika vahy itsika. Tsika ke tena tian'Andriamanitra. Matoa tsika miaina an'i Jesosy.
nanolotra ny eny teo amin'ny azo fijaliana, le zanany latokana fono antsika. Dia tena tiany isika, tsisy tiany ho veritsika na dia ray azy. Amen. Aza manamelo tena tsisy tiany ho veritsika na dia iray na dia efa mpanota be atsika na dia efa tsy miendrika atsika. Fa men'Andriamanitra le zanany latokana dia Jesosy Kristy zany. Izay mikatsaka na soa antsika rehetra. Amen. Moa tsy mihoatra lavitra ny ireny va ianareo? Mihoatra lavitra ny ireny atsika. Manana saintsika, manana vatana, manana heritsika, ahafahantsika miaina. Efa men'Andriamanitra antsika daholo ny zavatra rehetrarehetra. Matoa nasiany ny tanana dia ahafahantsika miasa zany. Nasiany ny maso dia ahafahantsika mijery zany. Mihoatra lavitra ny voromanidina antsika. Fa tsika foana no miala. Satria ina ny anton'ilay fanahintsika. So dia misy tsy dia connecté loatra amin'Andriamanitra tsika. Tsy tsara fifandraisana loatra amin'Andriamanitra. Ndao atoky azy. Raha noforoniny tsika dia ndao atoky azy fotsiny. Amen. Toy izany tsika ihany. Ary izy aminareo na dia manahy azy no mahay mampitombo ny andro iainana na dia kely monja azy. Zany hoe le fanahintsika io zany tena tsy mitondra ninino. Mieritreritsika fa efa manahy tsika dia mety hisy vahaolana tampoka na tsy haiko. Fa io fanahintsika io tena mampalemy io. Efa malemy io dia tonga ny Satana. Tonga ny devoly hanafika antsika. Dia vao mainka mampahory antsika, vao mainka mampatahotra antsika. Taontsika tena hoe tsy miaina amin'ny fiainana. Mety hoe mora ve zany teneniko zany. Fa aty arina aty dia manome solution foana Jesosy. Jesosy efa mampianatra. Tsy miteny fotsiny hoe zao ianareo e. Fa aveo izy manome vahaolana. Izay mahatsara an' Jesosy. Tohizantsika ihany. Ary nahoana no manany amin'ny fitafiana ianareo. Dia io tsara ny fanery voninkazo anatsara. Tsy mba miasa na mamoly ireny. Nefa lazaiko aminareo fa na dia Solomona teo amin'ny voninahiny rehetra aza tsy mba mitafy. Tahaka ny anankiray tamin'ireny. Iza no Solomona? Solomona dia mpanjakan'ny Israely. Solomona dia teo amin'ny fanjakany dia tena nanana ny maizy azy. Solomona dia nahery, nanana ny hatsarany. Fa ny tenin'Andriamanitra teto ny teny Jesosy teto. Fa tsy mitafy tahaka n'ilay tamin'ireny ilay voninkazo ireny izy Solomona. Na dia tsara loatra aza zany Solomona, na dia manan-karena ary Solomona. Dia nampitahan'Andriamanitra tamin'ny voninkazo, fanilon'ny voninkazo eny an-tsara. Toy izany tsy fiainan'ny tenin'Andriamanitra. Ary raha nihatra any an-tsaha izay any anio ka atsipy ao am-patana rapitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany. Tsy mainka avy ianareo kely finoana. Zany hoe tena kely finoana ankehitrika. Matoa Jesosy mitovy teny, matoa Jesosy nampianatra ny vahoaka, nampianatra ny mpianatra. Hoe kely finoana dia efa fantatsika fa kely finoana. Tena kely finoana tsika. Dia nanohy ihany ny fampianaran'i Jesosy eo amin'ny 1:30 manao hoe dia aza manahy ianareo ka manao hoe inona no hoaninay? Inona no hotafianay? Indraindray tsika tena manao an'izany foana. Inona Jesosy no hoaninay? Tena tsisy hoanina intsony izay. Inona no hotafianay? Aiza no toeranay? Tena indraindray tsika tena manome tsiny an'Andriamanitra. Dia hoy izy. Dia aza manahy ianareo ka manao hoe inona no hoaninay? Na inona no sotroinay? Na inona no tafianay? Fa izany rehetra izany dia katsahany jentilisa fatratra. Katsahany jentilisa fatratra. Haintsika moa inona ny jentilisa? Jentilisa dia tsy mpino. Jentilisa dia tsy jiosy. Jiosy izany mino an'Andriamanitra. Fa ny jentilisa dia mpanompo sampy tsy mino an'Andriamanitra izy.
aty amin'ny testamenta vaovao efa tombo Jesosy dia na jentilisa kamino azy mandray azy ho tombo sy mpamonjy dia avotra izy. Isika rehetra zany raha mbola miainy fiainana, raha mbola tsy manam-pinoana dia mbola klasena aiza ana jentilisa ana amin'ilay tsisy fia. Andaotsika tena atakatra zany. Matoa Jesosy izy miteny hoe tahaka ny jentilisa ozy izy. Fa fantatry ny rainareo izay nan-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Rehefa fantatry Jesosy nge, fa fantatry Andriamanitra nge ilaintsika. Izy nge mihaino, tena mihaino izy. Tsy possible zany hoe ray aman-dreny zany tsy mihaino ny zanaka. Miteny foana ny zanaka ihaino ny ray aman-dreny, mety tsy mamaly eo ilay ray aman-dreny satria fantany mahasoa an'ilay zanany. Fantany hoe tsy mety zany. Dia tsika koa tokony hatakatra n'izany zavatra izany. Raha mangataka foana tsika, mangataka foana amin'Andriamanitra hoe mba meo an'ity, mba meo an'ity, mba valio ity, ka raha mbola tsy miteny izy, ka mbola tsy mamaly izy, dia tokony ho takatritsika hoe inona zany sitrapony. Amen. Mila matakatra foana tsika hoe matoa izy tsy mamaly, matoa izy tsy miteny, dia tsy mahasoa antsika ilay zavatra. Amen. Indraindray atsika tena ao anatin'ny firy-taona mangatabavaka foana. Ty Jesosy, fa mbola tsy valino satria fatany fa mbola tsy mahasoa antsika. Fatany fa mety avery antsika iny. Tena fatany fa mety avery. Mety hoe zavatra angatahantsika, fatany fa mety mbola tsy zaka antsika. Ray aman-dreny mahafantatra ny zanaka. Isika tanora itsika ny zanaka tadidio fa fantatry ireo ray aman-drenareo. Izy ny taloha anareo. Ka ninonino takintsika amin'ireo ray aman-drenareo. Ka raha mbola miteny izy oka aloha dia fatany mahasoa antsika. Amen. Amen. Ohatr'izay koa tsika ray aman-dreny. Dao tsika hatakatra ny sitrapon'Andriamanitra foana. Amen. Dao hatakatra ny sitrapon'Andriamanitra foana. Izany rehetra izany dia ka tsy hanjetilitra fasatra fa fantatry ny rainareo izay nan-danitra fa tokony anareo izany rehetra izany. Dao hiara-makimafy be tsika n'ity teny ity. 2:30 hoe hiara-makimafy. Ny anaran'i Jesosy. Fankatrao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy anareo izany rehetra izany. Zany teny izany tena henitsika foana angambany. Katrao ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy anareo izany rehetra izany. Fotra ny henitsika fotsiny izany dia ohatrany tsy rara henitsika indraindray. Na mety henitsika fa tsy takatritsika izy indraindray. Ho an'izay efa matakatra n'izany teny izany. Hatramin'izao ve mbola ampiarintsika izany. Hatramin'izao ve mbola katsahintsika izany. Io ilay solution men'i Jesosy. Raha ny teny izy aloha taloha ianareo izao, nareo kely finoana, nareo miay amin'ny fiainana dia manome solution izy. Dia io solution men'i Jesosy afaka atsoina izy aloha fanjakany sy ny fahamarinana dia hanampy anareo izany rehetra izany. Misy teny anankitelo afaka voaboasintsika raha tenenin Jesosy dia fikatsahana voalohany dia fanjakana faharoa dia fahamarinana. Dao jerentsika ireo. Inona moa natao hoe mikatsaka? Izany mikatsaka izany mitady amin'ny hery rehetra. Na fomba rehetra izay azahoany, izany natao hoe mikatsaka. Tsy hoe mikaroka kely fotsiny dia reraka dia eo. Fa mikatsaka hatramin'ny farany. Fankatrao aloha izy. Mikatsaka aloha. Ilay aloha priorité izany ilay izy. Misy priorité ny amin'ny fiainana. Dia ny fikatsahana izany. Indraindray tsika mandeha aloha loatra. Indraindray tsika tsy te hikatsaka. Fa tonga dia omena fotsiny. Izay dia mahatonga antsika ilay miay amin'ny fiainana. Satria zatra omena fotsiny tsika. Indraindray tsy manisy laharam-pahamenana amin'ny fiainantsika tsika. Ilay hoe aloha izany dia hoe priorité. Fankatrao aloha ny fanjakana. Resaka fanjakana itsy Jesosy. Raha miresaka fanjakana dia inona ny zavatra hita amin'ny fanjakana? Mety vera ny fanjakana ohatra
fanjakana ety amin'izao tontolo izao. Mety ve ny fanjakana hoe tsisy tsisy mpitantana? Mety ve? Tsy korotana daholo ve? Korotana daholo. Samy manana ny lohany, samy manana ny hitondrany fiainana, samy manana izay aleany, fa tsy tsisy mpitantana. Dia teny Jesosy rehefa katsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinana. Katsahana aloha ny fanjakana. Ilay fanjakana Jesosy. Inona ilay fanjakana? Isika manaiky anjakan'Andriamanitra. Anjakan'i Jesosy. Zay ilay izy. Indraindray tsika tsy miaksepty anjakan'i Jesosy ny fiainantsika. Efa misy zavatra mahazo antsika voaiza ianao Jesosy. Nefa ny ianao raha tsy miaksepty fa anjakan'i Jesosy ny fiainantsika. Teny fanjakana izy. Mila mpitantana, mila mpia ilay fanjakana. Tsika zany mila mpia dia izy. Jesosy Andriamanitra. Ampidiro izy. Anjaka anapaka ny fiainantsika. Atao voaloha laharana, priorité Andriamanitra. Ny amin'ny zavatra rehetra. Ny amin'ny tokantrano. Atao voaloha amin'ny tokantranonao Jesosy. Amen. Ataovy amen. Atao voaloha amin'ny tokantranonao Andriamanitra. Satria izy ny efa mitantana. Izy ny mahafantatra ny momba antsika. Izy ny mahalala antsika rehetra. Dia nangatany katsao izy aloha ny fanjakana. Ndao hikatsaka an'Andriamanitra. Fa tena ho marina ao amintsika fa izy ilay namorona antsika. Izy ilay efa nitantana antsika hatramin'izay. Ary ho mandrakizay. Amen. Ndao tsika tsy hanapa-kevitra samy rery. Tsy handray décision samy rery. Ndao mba hianatra amin'izany tsika. Za tena mianatra amin'izany mihitsy. Taloha tsy nahay an'izany. Dia lasa samy nanana ny fanapahana izay mivady. Samy manao izay patany satria tsy nanjakan'Andriamanitra ilay fiainanay. Tsy fantatray ilay priorité. Tsy fantatray ilay mpitantana ny fiainanay. Fa noho nefa niakseptinay hoe Jesosy ny tompo sy mpamonjy. Izy ny lohan'ny tokantranonay. Dia tena hita mihitsy ny fiasan'ny fanahy masina. Hita mihitsy ny fiasan'i Jesosy amin'ny ankohonana, amin'ny fitantanana. Indraindray mety miahana izay, indraindray. Fa eo foana izy. Eo foana izy manangana. Amen. Eo foana izy manangana. Eo foana izy manangana. Fankatsao aloha fanjakana sy ny fahamarinana. Inona ilay fahamarinan'Andriamanitra? Ilay fahamarinan'Andriamanitra. Jesosy ny fahamarinan'Andriamanitra. Ndao hikatsakaza. Ndao hamaky an'ity tsika. Daholo ny fiainantsika. Efa voasoratra daholo ny fiainantsika. Tsisy miafina izany fa efa meny antsika. Ato ny fiainantsika. Tsy afaka misaraka amintsika. Tsy afaka misaraka amin'ny Jesosy tsika dia ny amin'ny fampianaran'i Jesosy. Dia ato nahitantsika an'izany. Zay hoe mikatsaka, zay hoe priorité, zay hoe mikatsaka amin'ny fanjakana. Dia ho azontsika ilay fahamarinana. Efa manana an'i Jesosy tsika. Dia izy mampianatra antsika. Ilay fanahy masina hitarika antsika. Ilay fanahy masina hampahery antsika. Ny amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ho ataontsika rehetrarehetra. Dia eo koa izy hanolo-tsaina antsika. Mba hanamarina antsika. Tena mba ho masintsika amin'ilay fahamarinana. Ilay fahamarinana dia fahamasinana. Ndao tsika tena hitarika Jesosy. Alleluia. Ndao anao an Jesosy ho priorité amin'ny fiainantsika. Amen. Ndao tena atao priorité Jesosy. Tsika nge tena tian'Andriamanitra. Fa tsika indraindray tena mododintsika faniny izany. Mododintsika tsity izany. Tena mododintsika tsity izany satria inona mahatonga antsika manao an'izany? Satria mety ho ratsy ny asantsika. Tanjena. Nefa tonga ilay mazava. Jesosy ilay mazava. Raha izy fotsiny izy dia hampianatra antsika ny anahy fahamarinana. Amen. Amen. Mampahery antsika. Efa maraparana fa tena mampahery antsika amin'ny anaran'i Jesosy. Misy fijoroana vavolombelona kely izay entiko anareo. Mba hampiorina antsika tsara. Ary hampahery antsika tsara hiatrika amin'izao fiainana izao. Efa nandeha mission tana farafanganan-tany tamin'ny herinandro dia efa miverina ody. Za moa izany dia mangataka amin'ny tompo foana hoe
Zany hoe mission asa le izy. Fa tsy fanompoana. Tsy tafika masina fa asako manokana zany asana manokana. Fa ao anatin'ny asa manokana dia tena miteny an Jesosy foana hoe Jesosy ame hery eo fahalalana afahako mitovy anao foana na miasa ary aho na miasa ny tenako ary aho dia ao anatin'izay asa izay dia misy foana le fitorinanao. Zay le hoe ny amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika inona ny tombontsoa an'Andriamanitra. Ohatra hoe very eto foana angamba zay phrase zay hoe ny zavatra rehetra izay ataontsika dia tokony misy tombontsoa an'Andriamanitra foana. Amen. Amen. Zay le mikatsaka fanjakana sy ny fahamarinana. Misy tombontsoa an'Andriamanitra foana ny zavatra ataontsika fa tsy ny tombontsoa antsika foana ny eritreretintsika. Dia efa nandeha tany amin'ny tany faramangana-tany dia efa nody atao anaty taxi bosy. Dia misy madama zay teo ampitako teo. Dia fampiresaka dia io madama io dia mpampianatra izy io, mpampianatra ity Antananarivo ary efa lehibe izy. Ary efa mois de juillet izy juillet soa dia misy tafika masina foana ataonay aty faritra atsimo Antsinanana aty. Dia zay ny antondiako taty hozy izy. Tena mampalahelo be ny zavatra miseho izy fa ny olona aty dia sady tsy mahay beda be, tsy mahay mamaky teny, tsy mahay manoratra, no tsy mahafantatra an Jesosy fa mbola tezay fomban-drazana zany. Ary izay mahatonga anay hozy izy midina aty foana isa-taona. Dia nandeha resaka dia mitantara io izy. Mampianatra izay hozy izy dia na io betabe io hozy izy fa tsy haino zareo hoe misy rohona fakohanina nge io ohatrany hoe eny fotsiny zany izy fa tsy haino zareo no tatana sy mampiasa an'ilay zavatra misy any. Dia ao anatin'izany koa izy dia misy pasteur amin'ilay toerana. Zany hoe misy fiangonana zany ilay toerana. Fa io pasteur io izy sady tsy mahay manoratra, tsy mahay mamaky teny. Efa ahoana zany ahafahany mitory an'Andriamanitra dia hoe ampiny fanahy masina izy. Ary misy zaza, misy ankizy zany, misy tanora mahay mamaky teny dia isaky ny mamaky teny dia io tanora io asiny mamaky an'ilay teny. Dia ny zavatra tsapako ao anatin'izany hoe izany ny zavatra miseho any. Fa tsika eto Antananarivo tena sambatra. Fa misy mbola misy ny fotoana ahafahantsika migo, ahafahantsika mikatsaka an'Andriamanitra eto amin'izao toerana. Efa omena antsika izao dia ndao tena handeha foana, ndao tena hikatsaka foana. Amen. Dia tao anatin'izany dia mitantara izy fa farany izy dia miteny hoe fa zao izy taty tena faly haneverina ny fiainana andavanandro indray aho izy. Hiditra hozy izy ny mpianatra mbola tsisy tokotany. Hiditra hozy izy ny mpianatra ny fourniture mbola tsisy tokotany. Tena tsakamo be hiverina hozy izy fa tiako foana hijanona aty, tiako foana hitory. Dia hozy aho hoe Jesosy, ety le point ampidirako anao. Teo dia nangataka hery tamin'i Jesosy. Nangataka fahendrena tamin'i Jesosy aho. Tsika tokony tsy maika mihitsy tsy maika miteny. Araka ilay fampianaran'ny pasteur Marta Natsirabe hoe tsy maika miteny ny vavantsika fa aloha mihaino tsara dia matakatra tsara sitrapon'Andriamanitra. Amen. No tsy maika miteny tsika dia teo. Hozy aho hoe mila paherezana ho aty mpanompon'Andriamanitra ty. Dia ty teny ty neny Jesosy efa katsao aloha fanjakana sy ny fahamarinana dia anatinao hoe zany rehetra. Dia hozy inona nalianao taty? Nanao ny asan'ny tompo? Asan'ny tompo nataonao zay le fikatsahana fanjakana sy ny fahamarinana. Efa milamina daholo ny zavatra rehetra. Amen. Zay nge le finoana. Ahoana moa hoe ianao miazakazaka tena amin'ny fonao raha amin'ny fo tokoa nanaovana le asan'Andriamanitra tsy fisesehoana fotsiny fa tena hoe fitiavana an Jesosy dia efa misy zavatra miandry anao, efa mandamina ny fiainanao izy. Kalma fotsiny tsika. Amen. Fa indraindray mantsy hoe mety hoe za moa tsy nampitany anazy
fa ohatrany fantatro le izy, ohatrany tsapaka le izy hoe mety sao dia lasa fahazarana fotsiny koa isaky ny mois de juillet soa zany dia tsy maintsy midina na hoe mafy ny fiainana taty tantarako moa izy ny zanaka maditra dia mety hoe elana an'izay olan'izay taty ve miantony nandehanana tany dia mba ho afakafaka zany rehetra zany. Dikeo tena nampianatra anazy. Fantatr' Jesosy amin'ny mombanao. Fantatr' Jesosy ny fanahinao rehetra. Asan'ny tompo nataona taty. Amarino zany fa tena asan'ny tompo nataonao taty efa mbola maro zavatra rehetra. Amen. Dia izao tiam-pamaranana dia ndao tena heritsika. Ndao tena hikatsakitsika ny fanjakana sy ny fahamarinana. Amen. Le fikatsahana teo ina moa le fikatsahana. Fitediavana, mitady, mikaroka. Fikatsahana aloha priorité. Iza le priorité? Jesosy le priorité. Dia resaka izy fanjakana. Dia tokony misy hitatana ve le fanjakana sa tsisy? Izy le priorité hitatana ny fiainantsika le fanjakana e. Dia Jesosy le fahamarinana. Izy le fahamasinana. Ndao anaiky an'izay tsika rehetra. Amen. Ndao samy hery daholo tsika. Raha ihany eto tsika androany ataovy azo antoka androany. Amen. Aza manahiaina amin'izao fiainan'izao. Efa voasondratra. Dia ty amin'izao tontolo izao mahitanareo fahoriana. Inatsoa no mampanahanareo an'izany. Efa hiainana nge zany e. Efa hiatriana nge zany e. Amen. Andao fotsiny araka le tenin'Andriamanitra, araka ny teny fampianaran'i Jesosy teo ka tsao aloha fanjakana sy ny fahamarinana dia hanampy anareo ny zavatra rehetra. Zavatra kely nge zany. Tsy mitady zavatra sarotra be da be hianatra resaka leadership tsika na développement personnel hanao an'izao manao an'izao mba haombony fiainana. Fa ny tiany teto Jesosy katsao fotsiny izy aloha fanjakana sy ny fahamarinana dia hanampy anareo ny zavatra rehetra. Amen. Ndao tena heritsika. Amen. Ndao heritsika. Sotran'i Jesosy ny amin'izany teniny zany. Dia tsangantsika hivantaka. No mbola militra fisaorana azy ny amin'izany sitrapony zany. No tena hisaotran'i Jesosy tsika ge tena tiany. Tena tiantsika dia matoa mbola toy izao. Matoa mbola naheno an'izany sitrapon'Andriamanitra izany androany dia tiantsika tsy ho very. Tiantsika tsy ho verina amin'ilay jentilisa-tsoa. Amen. Tiantsika ampahafantariny androany fa misy miasa, misy mitantana ny fiainantsika. Ndao hisaotran'i Jesosy sika. Ataontsika hivavaka. Jesosy tena fahazahana. Menao teninao mba ahafahana miorina tsara ao aminao Jesosy. Menao teninao androany Jesosy mba hatakarina ny sitraponao manoloana an'izao fiainan'izao. Mampaherana ny teninao Jesosy. Reto vahoakanao. Reto mpanomponao Jesosy. Marina ny voalazanao Jesosy hoe anaparany any dia misy andro mahory. Indraindray zay dia be fanahinana ny fiainana. Indraindray zay dia miafoana ny ampitsonay lava Jesosy. Fa androany ianao nampianatra ka tsao fotsiny alozy ianao. Fanjakanao sy ny fahamarinanao. Raha tonga eto izay tsy ho very fotoana fotsiny androany fa tena nandray dia hikatsaka manomboka androany. Hikatsaka anao zay, hikatsaka amin'ny fanjakanao zay, hikatsaka amin'ny fahamarinanao zay Jesosy. Hiverina aminao indray zay androany Jesosy. Amen. Jesosy ny amin'izany teninao zany Jesosy. Ndao ataontsika ty izy ty. Roviny ianao vao avy.